fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-nareo zao tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe zaza nangalarina. Tantara nosoratan'ny Ranjahery Mayam na Erina Rindra Erika. Novelomin'ny Anita, Tovo, Fity ary Saloy. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Trano anarako efa feno 20 taona zao araka le resaka Dadavelo tamiko raha namoa maraina izy. Vao maraina tokoa mantsy dia tonga nandondona tao amiko izy. Nagagana nefa to resaka feno zava-miafina no nataony tamiko. Mba sina fanamariana kely anak'izao andro an'izao. Fa tafita ny onja zay nisedrainao ianao ry manitra. Nandritra n'izay 20 taona ny foanao ny rivotra teto zay. Nisy fiovanana nahoana moa ny fiainako nandritra ny fiodinana 20 taona no tsy mihoatra ianao milaza ry Dadavelo hoe tafita? Ny fanamiko no misolo vao sa onjan-drano taiza ho aiza teto amin'ity vohatra misy ity izany ny ampitako izany? Tsy mbola ho takatra ao zany fa ndana aloha ampio Safira ao amin'ny fanomanana ny fety. Aza miady varotra ny takaly tsy ho efanao sarany. Safiro, aiza hoaiza kindry izany? Atiany ahe. Azafady aky fa zaho vao taitra. Tena nalentika raha torimaso lalina tany anivokibony mihitsy koa ngamba ka tsy nalohany raha tsy efa diva ho vaky masoandro mihitsy. Raha tsy Dadavelo ny kitaba tao anefitry vao maraina hoe andronao ny fa 20 taona tafita anonjy ianao. Tsy taitra akory ngeky izahe. Asaki hoe midika inona ary le zafeny 20 taona no nivolosam-bola anaovana tsy ary manokana ohatr' izao mihitsy a. Asa tokoa aky. Reto aloha ataondrifa reto efa nataoko mantsy. Marina raha mba napietsika amin'ny volomasiny akory ny ilazako an'izany fa ohatra ny lohany foana ny naraiky ny avisy avanana, ohatra mizana fandanja. Miresaka makazo fotsiny eto fa aleo ny rano atao izay hanafainganana azy. Raha ny vavan'io avy no hisokatra dia ny vata makazo no hiteny alohany. Halako izao. Misy tsy kombakomba iraisan'ny Safira amin'ny Dadavelo mihitsy izao. Maninona ny samy tsy afaka manome valim-panontaniana anazy zareo e? Tsy maintsy hoe efa voafetra izao ny vavan'ny Safira hatramin'ny ainkeo. Fa izaho moa nalentika ny torimaso ka tsy nanatry maso an'izany resany izany. Mahita alaolana tao amiko fotsiny io kalamanitra io. Ny olona efa tany mangiran-dratsy teto manao raharaha. Azy tokoa ve mifety moa ka tsy anta be kala. Aleo aloha moa dia alaiko fanahy kely e. Orikala, ahoana ky?
rehefa madiva ho tapitra reto nataoko reto a dia ndeha halavizana kely amin'izay za aloha fa reny ataondry ireny ny sisa fa reo vorona be fa voatetiko ireo a mba hanjarandry kosa manisy afo hamasaka azy tena ohatra ny vesara mba ato 4 kilao mihitsy nyvosiko nyondrika foana teto hatramin'ny voamangiran-dratsy andray kosa kiry Safira dia tsy mba hampindry ve izany efa mety tsy ho haiko akory angika misahana ny reto rery mba mianatra ary manitra tsy misy zavatra hay hatrany am-boka fa finiavana matafita aza zatra minony foana ohatra ny zazaka tsy mieritreritra izay hitady fa tamaty lorana foana eo hitako moditra be kala fa ny teniko koa manampina midomy avy hatrany a ka raha tsy hoe mpiasandry zako anaiky ameriny haiko nefa tsy misy na dia tselo tambony azoko akory azy dia isy ihany dada ingena mazao fety izao e aleo fa iny ihany lasa Safira hoa lasa izy marina sy vitako koa ty e efa ho sasiboboka ny tenako ka tiako raha mba hifanaraka raha-tsaina izy amin'ny raha vavy melohan'ny andovan'izy ireo ny arena avelako tsapako gagagaga sy lany fanahy-kely ihany manitra amin'izao fety izao tsy mbola nanao fety na tsingery tsiaro loatra maty izay hatramin'izay sangy anio dia mba tiako marina satria efa feno fepetraka etriny otry ary famanina ary Safira no navelanao irery misahana ny raha maro manitra nefa anamaivana ny taorangy no nanetanako azy mba hanampy anao any miangatra ve ianao ry dada ny mbola ampetainao izy nefa mba jereo ny fifoazako efa hatrany firy teto tsy zany kiosana ka satria mbola nerahantsika nahita kosa angeny tsy fahatomombanana loatra ra-pahasalamany hatramin'izay tsy ekeko izany ry dada fa ahoana olona matanjaka be mirejareja iny ko marary ahoana mety tsy te hanompo antsika kosa izy dia satriny aza misy an'izany alana olana foana tsy misy an'izany kosa re amboary mihitsy ny sainao fa maninona koa ary mianjona be ohatran'izao Safira androany kanefa hatramin'izay tsy nisy olana dia ho amin'ny sy manitra hafa zao fa mila fepetra entitra sy aingana sao dia ho vaky morona ka tsy misy azo atenaina tsony mety dia rahako any mihitsy aloha iny sao amoatsapy netiko ary Safira ahoana andrasy loha fa inona moa zany mampiritina anao amin'ilay resako teo ka aza resanao aloha ary dada fa aleo ny fiainako mba hilamina an'io Safira mila miresaka aminao fa tsy mety mety zao misafoaka amin'ny tsy misy dikan'izao sy ohatra tsy fantatro loatra hoe inona no nampiovan'ny Safira vetivety teo rehefa nyrahona mainty no manakona amin'ny masoandro dia aloka no andimbony hazavany tany fa raha ny alahelo no hisisika andrakotra ny fon'ny olona dia tareny maizina rakotra tomany no hita ao aminy dia ohatran'izany koa Safira maizina endrika izy ka na nieritreriny koa iza manjombona miaraka aminy
za hitako tariany eritreritra ho any an-dakiry dadavelo no fihetsika Safira. Tazako ny fanipa-kevitra mihitsy. Efa ho ravitrady mihitsy izy mianaka fa tsy nahita nanitsikilo mangina teo akory. Safira raha teo koa be vavabe vao mba mahasehatra iresaka kely. Ary soa sakafo romanitra raha efa vonona. Efa vita ty fa avy ary nareo e. Andao ry Safira, angany sakafo e. Ka samy ary mivaly sy mihinana e. Odry, fa nga de ratsy nahandro be mihitsy ny sakafo e. Sa misy tsy azoazonao ny tao malaindaina ianao ry manitra. Inona fa tsy vitongina tsotra zao io? Odry, Fa dada ve vavao any? Aleo tsy teny fa mandevitra fotsiny. Raha i Safira indray no valiana amin'izany izy sarymihetsika hitranga indray eto. ka masto daholo ary e. Ameo kely aho io siry io aloha. Mazotoa daholo ary e. Odry, to very fanao ary manitra ianao banjina ny reto kitana nalina miravaka eny an-danitra reto e. Dia manaitra koa dadavelo marina ka. Zany ve? Ie, tsandry dadavelo fa mba tiako fotsiny ireny firentiny sy ny filahany to miantso ny fanahiko mba hiankasiaka finny atsarany e. Hitako mihitsy hoe tovavy te hianoka anaty fahanginana ianao ry manitra. Sitraka ao mihitsy ny tabataba satria teraka tao anaty fahatsarana ianao anaka. Tsy azoko ny tiana olazainao amiko amin'izany ry dadavelo. Tamana loatra eto ianao ka adininao fa mila mahakaina ange ianao e. So reraka loatra. Te hanova resaka indray dadavelo kanefa efa tsinjiko ny vavany anao hitantara. Aleo koa mody fanina aloha e. Tsy izany ary dadavelo fa mikaroka eto so dia mba eny amin'ireo kintana mpanazavany alina ireo nahitako an'ireo maizina mbola tsy hitako Hikaroka amin'ny matroka ao anatin'ny manjom-pika ve ianao e. So dia mba tsy eto ny tokony hibanjinana ho azy fa any akafa kosa e. Tsy ririra tokoa ny mazava mba hanafaka ny aizina manembana ny fiainako tiako hiendan-kamiko ry dadavelo Zany? Tena tsy tiako tsony ny mbola hitafiko azy fa efa ampy ny fotoana mariny salorako azy zay. Andeha hiditra raha izany fa manomboka mangatsiaka be koa zany alina zany ty. Eny e, za koa aza ange efa hiditra atory e. Sova mandry ary ianao e. Nao kotorak'izay anaka. Mba tafafo maraina very manitra. Ohatray, fa nga kosa moa kity heverindry ho tanana zatra nitsotra ka tsy afaka narina an'izay indray maka mba tsy afako taloha. Ela ny ela izany fa nisokatra nare soavaly. Se. Fa amindry izany sokatra ny fahitandriana. So dia entiny fankahalana diso lalana kindry dia ny rano hitondra soandry avy no heverinao hitondra safodrano. Mangina koa ndry fa zany vavabe-ndry io natao aty amiko eo e. So heverindry fa hoe faly amindry eto ary Matoaka izany teny dia misy antony ry Safira. Raha vaviko ny ndraiky higotamiko ve kiny tsy ho faly noho ny amiko tsy alahelo ny foko. Fa misy inona vao maraina e. Marina raha tsy nitafiky ny lanitra avy zay no taitra nandrehan'izao tapa maraina anareo zao.
inona fa tsy ny zanabaratra tianaizanao tato no ny rivotra aza te miteniteny foana fa zanabaratra hoana moa ny raha vavinao e hita fa zany ny marinako misy resaka tsy maintsy mila fanitsinany amin'ny safira sy manitra ka misy rindrina loka mitady ivoahany marina fa tsy fantatry mazava loatra ny kanotabe nandoka azy mila misikimponitra amin'ny tsy fahalalàn'izy miraha vavy izay tanjony efa napetrako fa efa mbiankitro kely sahady tiandrano ka mila mailo tsy maintsy miainga maraina vao mangiran-draha tsy aso tsy ahatratra ny neny mata ao an-tranony ao mila miresaka amin'ny mitsy adeny zao so efa tatajaitra ty tantary ty vao ikiropaka sy antsy vonjy ka tsy hiety tsony tsy tokony isy ahita ny elako eto amin'izy raha vavy fa vao mangiran-draha tsy mahitsy ate hiala teto izay ndao ataoko fa inona tokoa zany resaka izany e mbola fankahalana ihany ve sa misy marina ihany ny lazainy Safira e Mihitsy fa zay zanabaratra io avy verangano miseho manjakazaka eto aleo fa ataoko leo ayo halako io mahazo laketo ka intamy manantony mihitsy zao kiala aleo anika daladala amiko eo anaovako azy ary to dediny andry ambony ambany be aky za fa ahoana inona koa mahasarika masoandro ty eo aza besa fary vao maraina akory tya sangy aky tsy te hila vaniny amindry izany fa ndrino ohatra ny tsy azoko fa vao mba mahita sy resaka amiko dia avy be foana fa mila vaniny ahoana e iza lazaindry mila vaniny ka tsy haiko hoe inona zao ny mampiakatra afo be andry eo ndry fizandray sa za ny mampiakatra ny tenako fa inona nefa kinona ataoko ka tsy zakandry ka tsy tiako fotsiny ndry e fa tsy misy hoe inona tsy tiako dia ampy zahay ndray kosa akiry Safira raha vavindry ve dia evonana sakalaina oatra izany tsy misy teo raha vavindry izany ao aoka zava tsara satria ary to mitady hiakatrafo hoadray le ty e atao fa eniny dadavelo indray zao ka atezitra azy vao maraina eo tsy raha korikala zara fa velo ty hainao kely safidio ihany no mivavavoaka fa tsy te hilady amindry aza mba atao izay hampandevon'ny rano tsy tokony angotraka ato amiko fa sao dia ho maina eto ndry tady hiakatra ty sady ilay vadika leona vao tezitra kay aleo aloha tonina sao dia tandozy eto sao koa hoe tamy eo koa dada mantsy fa efa hiarona izao izy ao aleo ahy hiala fa manafitohana nana miresaka amindry ary zay koky ny fahendrena tonga eto amin'eny mata ihany aty inoko fa tsy lasa mivoaka izy fa mbola ho tratrako atoko oady rineny mata aiza ao ihany venao ato e fa izy ao tatavelo ihany re ty tatavelo ka mansoaly anao ekany misaotra betsaka tsy mbola niova aloha raha oharina ny tamy 20 taona lasa ny zavatra talaky ny maso fa ny hoe zavananaitra fotsiny de neny mata hitany antitra sy fotsy volo io seza de mazotorany anao misaotra betsaka
ka andao inona vao maraina ty amiko no zato izy tadidinao tsara velo zarineny mata itry tadidiko ihany fa tsy miova mihitsy ny naoko no hitako ianao gaga mako mijery ambony mijery ambany ako ty oka fa tadidiko tsara Safiry ay ary ahoana tokoa izy ihany zao salama tsara izy salona mbola mandalo aty aminao aty foana izy tatoato momba azy indrindra mantsy no atongavako maraina taty aminao ioko ty tovoanga kely nandalo tetony ianao zany so de mba nisy mipika rineny mata ny resaka zay efa natao tsy ambaratelo to maharajavatra mantsy sanatry raha ineny matany tsy ahatanany namerana vavany fa ahoana fotsiny ary ohatrany mahagaga mantsy ny firesany amin'ny manitra ao ka mila anakaiky ny marina ny resaka taony fa inona nefa ny lasainy ka lazainy zanaparatra ane manitra zany ve ozy ianao de tsy tokony hataitra tsy hitako se tena manakaiky ny marina amin'ny olazainy io ange zanabaratra hoana moa fa zaza aza masasa amin'ny teny alohanao zao de izy eno zao resakitsika zao mitiako lazaina aminao de aleo mailo fa mitady ho foiny atody misy ny marina zao eny tsy mbola nisy na de kely raha ny marina naborako raha zay ny mampananao eny ary raha zay moa no izy de nda andeha hiverina zanyky ty sady sao de ho gaga ao izy roa nakaiza vao maraina raha misy manahirana aza misalasala fa eto foany neny mata eny zay ary fa velomy ianao de mandra-piona andao ary satry izy angamba tonga de anitsy ny lalako fa tsy anaraka ny teo tsony fa efa mazava sady ny andro ka sao de ho tazana be ny vahatongavako isy azy izy roa vavy ary lasaiza vo maraina ary dadavelo no tsy ao anefitra misy azy ao ny sakafo nefa reto efa avonina zay kosa angamaka ary taiza vo maraina ianao ry dadavelo no ndrakofanando ohatr'izao mba nakarivotra kely re ay hitanao ihany ty volo fotsy mariky ny fahaterany tiako ka ilaina ny vokarivotra kely vao maraina raha teo tomady zany ka ndao ary mandroso ianao de mazofy toerana fa efa ela ny vonina tato ny sakafontsika ay nalaky masaka kosako tsy zany ry dadavelo fa mifo maraina izay roa ay efa mba mahay fanaraka tsara ve aloha nareo roa reto za nge ka tsy mamboly olana amin'ny Safira akory fa izy no hafahafa amiko otry ary lasaiza tokoa aloha izy no enao no misahirana rery mandahatra ny reto sakafo teo ihany izy ka ay nikarakara niaraka teo zay roa fa nisy nalehan'ny tampoko angamba izy teo ay ohatrany tsy hitahitako ny elany teoko raha izany alao atsoko izy fa alamino ny latabatra isakafony samy tsy de nahitana resaka ny tsirairay fa nanjombona be zany daholo samy nangina de samy mitsangana koa vao vita ny fihinanana dadavelo mo namonjy ny efitranina Safira indray
nanadio ny any ivelan'ny trano, za kosa nanadio ny avy ny nanana. Vao vitako ny anjara fanadiovana dia tamin'ny sakana na Tatavelo. Azafady anaka, Ahoana ry Tatavelo? misy resaka lehibe ho lazaiko anao ry manitra. Hoe ahoana izay? Satria sao dia ho tara ny alalanao izay tena marina momba ny eto zao e. Tsy tiako anefa ny resantsika isan'ny elingelina ka no mety dia andao hiataka kely mahitsy, ka raha pitso no fotoana fa tsy hoe zao akory. Ampiomananao fotsiny azany androany e, fa aza atao fantatry zavira nefa zany fa zany no milaza izay fomba ialantsika eto e. Fa inona loatra izany resaka izany no toa tsy azo atao ato ry Tatavelo? Mandrasa, raha pitso dia azava aminao ny tantara rehetra. Indray ary dia amin'ny firy nefa izany? Efa mila n'andro no mety e, zany hoe anoany amin'ny 2 folakandro any mihitsy tsika no miainga. Fa maninona nefa raha ohatra hoe atao androany fa mbola tsy dila amin'ny milan'andro anetsika izao e? Sa avelao reo amin'ny fotoana raha pitso io fa ny anio tsinona efa napetrako iomananao e. Maka aina tsara, lalandavitra raha teo no alehantsika raha pitso io. Eny ary ry Tatavelo Ka inona no mety tsara homanina amin'izany ka? Manomana sakafo maivana dia mitondrako rano fisotro fa sao dia angetaetantsika menaka. Eny ary Tatavelo fa mba inona loatra ary izany no anokanana fotoana mihitsy e. Sady amin'izay hony tsy atao fantatry safira. Sa mety misy idiran'ity adinay roa tato aty? Raha pitsony zaniko. Mila vahana faran'izay aingana izao olana mampisidisatisa amin-janako sy manitra izao fa efa manakadranjo ny rano hitana. Tsy maintsy hiresaka amin'ny ara-pito satria tsy azo atao tara mihoatra ny herinandro ny fandraisana ny fanapahan-kevitra amin'ny fikarakarana ny lova. Ny resaka tamin'ny mpiadidy momba ny fandreketana ny lova tsy misy olana fa izy roa lasa mifanditra lavo reto no tsara lamina teny izao. Ny hitako hevitra tsara sady mahomby mba tsy ampitsimoka olana vaovao dia misitaka kely eto za sy manitra raha pitso maraina mba miresaka. Izy manko izao no mbola zaza vao eto. Hitako malokendrika be manitra vao mitantarako hoe misy resaka ho ataoko. Gaga ve sa matahotra, to makatotsy zazoka akory ty izy. Efa tongotsika ty ka samy maka toerantsika menaka. Eny ry Tatavelo ka hoento ary ny resakao e. Ianao moa ty efa lehibe ary matotra tsara ka ataoko vefa sahazo zao resaka zao. Aza hodikodina moa ny resaka ry Tatavelo mba tonga dia tsory lasa mitaitaina be Eny ary e. Ie. Zao no izy ary. Ie. Mpianadany loaka kibo ray za sy ny raha mialy reninao. Ay. Tsisy afatsy izay roa ihany ireo
nateraka ny renibenao sy ny raibenao niteraka anay Menata. Izy ireo dia nivelona teto amin'ny voatra misy atsika io. Nolozana azo ny ray sy ny reny niteraka anao nefa izay mainy avy tsy fatampihevena rery tao an-trano dia za no lasa nitaiza sy ny kolokolo anao. Io voatra tazanao eo amin'ny misy atsika io dia lovatsika navelan'ny dadabe sy bebe anao daholy. Nizarainy roa nitovy mazava tsara zany. Ka ianao moa no any zanaka raha miala mivady dia ianao zany no andovany ampahany eto e. Ve ka zany no tena marina hatrizay e. Finina ndray. Sao zany vao tena fantatro. Ohatry ny nisy maloka tsy tena zava tamiko mantsy hatrizay. Ka zao ny fotoana mety efa voasoratra ilazana an'izany aminaoko. To efa enjehiny raha marisa ady zany fa tsara ngamba ny lora amin'ny sakafo kely tsika dia hiteo ndray izay toy ny avy eo e. Soa nda soara voakako reto sakafo sy rano efa noentsika reto e. Ekeko hoe nrisahana tamiko momba n'le lova tokony anjarako eto. Fa ny tena mbola tsy mazava tanteraka amiko dia ny fototra izany avy izany izay namoizan'ireo rainy sy reniko ny ainy sarobidy tao anatin'ny trano tsy nisy alanenina akory. Tsy afa-po tamin'ny fampitoniana fo fotsiny hoe mahay firehitra dada sy neny. Ary maninona moa no tsy mahitao koa za zany e. Tamin'ny andro nisiany loza fa velonaina ohatr'izao. Dry, inona indray na am'refesan'ny taony lanitra fa tsy matory fa mifalina izao? Mba manay taitra fahatany koa kindrika. Da ndry raha tory fa eto ka kirotsirotsy hanafaka ny rorotsaiko e. Rehefa tonga ny torimasoko dia miditra ihany avy eo. So mba hatory tsangana eo ary nefa raha nitony fa ataovy. Manana ny efitranonao aneno ka inona ny andrasana ny tsy mbola tapakevitra eto e? Inona kiny idirako fa mba miteny le olona. Ondana sa firakotra no iraisana ka ilako andry? Ay mahay an'izany ihany ka mitady raha ty amiko. Iny fa lasa nindritona tsy nahateny intsony. Mba hamonjy ny hevitro koa fa efa mantona alina izao. Dada Velo Wow! Mba andeha hivoaka karivotra kely any zary Dada Velo androany fa analako an'izany sorisoritsaiko izany Otry, fa tsy salama nga ianao no dia mila mivoaka lavitra e. Tsy hoe izany loatra fa feno be izany ny lohako ka tsara raha mivoaka eto mihitsy e. Nda hoary ianao fa za ve moa hitazona anao fa aza dia mandeha lavitra loatra nefa. Ety manodidina ety ihany fa tsy lavitra ka. Dia mino fa tsy ho elany ianao aza dia manatoandroandro be ihany sao dia sahirana rery ato safiry e. Tsy ela ka. Za ary aloha fa lasa e. Eto angamba no akarivotra kely ka.
eto koa toerana tsy dia be mpandalo raha teo fa za koa mila fitoniana. Eto amin'ity vaty no hitombon-tsaina zany. Eto sady mba malomaloka madio rivotra ka ohatran'ny mba hakafiziko koa. Dia lasa ny saiko mibanjina ny akanto ny voary manodidina. Tena tsara tsy misy kianina ny asan'ilay Nahary a. Tony dia tony ny rivotra. Malefaka ny hafanana ary ny siotsiokam-borikely tonga dia mandrotsorotsy ny saiko. Ary manao inona rera ty anaty natiora ty ny zanak'i Ramialy? Fa iza koa ianao? Dia taiza ny nahalalànao an'ireny kanefa ianao aza ohatry ny olona mbola tsy fantatro akory. Mbola zaza tantanana ianao no efa fantatro ka. Satria mantsy zanaky ny olona tsingon'olombolo raha Ramialy reninao teto amin'ity vohatra ty. Tena tsy tadidinao ve ny endriko e? Dera re a. Dera? Eno a. Dera iza? Dia mbola tsy heninao mihitsy ve zany anaran'izany e? Azafady fa tena tsy fantatra ianao. Miala tsiny. Andraso loha e, andraso loha. Andeha hitsangana ho aiza ianao e? Fa mahasorenanao ngano mba hiresadresantsika miaraka eto e, ha? Tsy olon-dratsy nge zary manitra e. Ka iza ary ianao e? Ianao aza ohatran'ny miseho mahalala be mihitsy. Nefa momba anao na izay anaranao Dera izany aza mbola tsy hain'ny sofiko akory. Nytony londry fa inona ary mampisafoaka andry eo e? Elako tsiny loha raha ohatra ka hoe tampoka be tamindry no nahatongavako teo iny e. Fa ndry koa moa ohatry ny hoe variana be ka ngamba mety nanaitra andriny ny fahatongavako. Matoa hitako natsipy ny atairana mihitsy le tovovavy reniko ny eritreritra lalina. Ka iza ho ahy ianao? Fa rito amiko tsara le hoe Dera. Iza dia avaiza dia ho aiza. To dia masika erika ia. Ay, mpiara-mianatra tsika tamin'ny mbola kely kia. Za ngamba 8 taona teo moa ndry 5 taona teo eo. Raha tsy dia hoe maika nge ndry dia atoroko ny kianja filalaovana tamin'ny fahazaza e. Ndry moa tsy dia nandalo teny aminay tsoniko. Fa maninona tokoa ary manitra, ha? Na ninona no nanadino anay ka lasa nanao fady ny ho any aminay ndry e, ha? Ay moa. Za aloha maika be zao e. Tsy afaka ho any amin'izany. Fa aiza indray zao misy andry aloha e, ha? Ary ambany atsimon'ankarana. Io fa gagagaga ty Dera milaza azo namako fahiny ty. Nanaitra ny saiko kosa aloha dia le fanontaniany tamiko hoe maninona ny tsy mandalo e. Sy ny hoe fa aiza indray misy ny hipetrahako. Fa inona nefa mbola mistera miafina amin'ny fiainako no misy foana ny tsy hampoziko. To lasa eritreritra tampoka be teo ndry e, ha? Fa maninona ndry ry manitra? Tsy maninona fa aleo aloha za hody ry Dera. Zany? Ie. Eny ary e, velomindry dia amin'ny manaraka indray zany a. Nakaiza indray ary dada velo teo e. Ay, ty tamin'ity kosako. Ariva aho retsy a. Efa napozina ihany hoe ariva ianao matoa tsy tonga nazavako. Nisy olona nila vonjim-poritra fa marary mafy any ka zay ny tsy nahateo aho. Ay. Ary ianao nga efa ela ny tafaverina tato ry manitra. Ie. Samy tsy tazako nge nareo mianaka e. Kay moa Safira atao ihany fa tafatory. Fa ianao tsy tazako mihitsy. Fa eny e, haiko hoe tsy maintsy nisy dia anohany izay mivonjenao dia izay ny tsy nahateo anao. Ary aiza tokoa ho Safira e.
ao anefitranony ao ihany izy ka to tsy mba manampy anao fa safira ve agaganao eny fa na izany izy aleo jereko any mahitsika efa saika vitako daholo ny raha tato fa aza mitady azy akory ianao ry dadavelo ka tsy mety zao fa andraso atsoko mahitsy izy endray ariko ianao ve moa azoko sakanana any amin'izany ngedindray aty tony de tony ny andro manitra oay dera moa dera ihany ty fa inona ry mahataitaitra andry eo de tena fomba no mihitsy moa ty manaitaitra olona ty azafady ary ry manitra ianao kosa ange variana loatra ts mahasosotra betsy azafady ary fa manao inety londry mba makamaka rivotra ety zany ve ka mba afaka mipetraka eto tokoa ary ve aloha zah sa tsy maninona raha ho namako eto ianao ka kosa aleo aloha taony tsara ihany fa so de mba hamaly ny olana be mpisesika ato an-tsaiko ty dery ty raha ny fijeriko amin'ny manitra dia to vahiny tsy mahalala ninonninona amin'ny tena fiainany to verivery saina sy hafahafa zany izy rehefa resahako tehiteny azy ny zavatra betsaka kanefa to oatra ny tsapako ohatrany hoe matahotra sy mailomailo zany izy asana tena tsy tadidiny tokoa ve mifahazazanay zao de hitako velontsentondray izy vo namalo mifangatahako rehefa nyherany ara hipetraka amin'ny eto de ny antsara sy ataon'ny tombana ambony ambany mihitsy misaotra ry manitra fa tena tiako loatra aloha le miara mitafatafa aminao de inona nefa ny mahalinanao hitady an'izay misy aty amiko foana mba azoko fantarina ve teresaka aminao bebe kokoa ary manitra satria tena nampy anao tsampako nge ho akiry manitra fa mila olona akaiky izarana adi-tsainy ry io na de tsy teny azy eny raha tena olona mahatoky tokoa ianao dera de vonina ilazan'izany adi-tsaiko izany aminao teneny fa olona azy itokisana ary manitra sady raha alahelo sy adi-tsaina tsy ambara namany zany nge hony ka zakan'ny tompony mitondra azy ihany ka mihaino anao ary ahy tantarao hitanao de zany ny tantara fantatro ry dera fa ndraso aloha ry manitra ahoana fa nga tsy tadidinao hoe nanana arena be sy lova be reo raha aman-dreninao nomeny anao izay ambany zanany tokana eny ka io lehilahy antitra milaza ho anatandriny eny io ane no nyteny tamiko fa nanana lova tokoa ary isasahako amin'izany satria io olona io sy neny ihany no nizaraina lova avy amin'ny dadabe anay sy bebe anay ary io vohatra be hitoerako amin'izao io no lovana velany tena vao fahandalitra indriry manitra raha izany no izy zay nge ho any lazaiko taminao hoe maizina pototry ny jiro mila mazava zay tena hitandry mariny ry ankehitriny fa ahoana ry dera zaniko fa avana akaiky anay ve moa zany ianao no mahalala amin'ny fiainako zao n'izy ry manitra efa vonina ny anampy anao amin'ny zavadrehetra fa mialohan'izany nefa de mba misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao ty
apetraho ary nyfanontanianao fa vonany amin'ny mevariny ahy e. Tsy mbola zao le fotoana ilazako anao na avanareo aloha na tsy avanareo fa ny zava-dehibe aloha dia ny alalanao ny marina rehetra izay tsy fantatrao. Mbola ho fantatrao ihany ny amiko. Eny e, manaiky ary ahy e. Iza moa no anaran'ilay olona ipetrahanao ao io? Dadavelo ary manambavy tokana ohatrana ihany izy. Safira no anarany. Iza tsara? Dadavelo? Ieno a, Dadavelo, zay ny anarany. Dia Safira ho any zanany. Fa misy inona no ohatrany hoe taitra be sy tafatsangana mihitsy ianao? Le velo ve? I velo maditra nozon'ny rainy tamin'izany satria nanahota fady na sesibonahitra ty atao tanàna, ary ataona ny maro mihitsy ny tsy hita satria niala lavitra ny tanàna taorianan'izay izy. So dia mba mandainga amiko ary ianao e. Manitra, zany ny marina. Ary ny tena mampalahelo be nanohina ny foko teo dia ny tsy fahafantaranao fa io le velo io nge no... Maninona? Toy izy fa lozanao mandinika be anany efa miandry an'izay toyany a? Le velo tokoa, na i Dadavelo lazainao io no naningotra ny ain'ireo ray aman-dreninao. Zany e? Namona ny dada sy neno hoe? Eno a? Tsy marina kosa zany e. Aitrano angeny nahafaty azy fa tsy izany velively e. Manitra. Ahoana? Hitanao zany? Maninona? Tsy mahalala manontolo amin'izay marina nseho tokoa ianao. Novainy zany mba hanariany ity sao dia hanova zavatra ny fahalalanao ny tena izy. Raha izany no izy dia tena tsy napoziko. Aza mitomany aloha ianao e. Tena mba tsy napoziko e. Dadavelo ve? Okizay kiry Manitra. Okizay. Ndraso aloha. Tia misy ranonetiko aloha. Dia ao fa fako ny ranomasonao fa lasa simba teo le endrikao mahafatifaty be iny a. Ao sotroy. Dia mitony tsara aloha ndry fa lavalava nge ny tantary e. Eny ary. Zany ve? Eno a. Tsy misy tandroka kiny ratsy a. Minozy ny teneniko ianao ry Manitra. Dia inona nefa ny tombontsoa nanao fonomokany indraiko ary mbola nanaisitra ny neny koa e. Misy tanjony eo ry Manitra. Tsy tonga ho azy io ka. Alefaso lavitra ny sainao. Fa fantatrao ary ve zany ireo lovabe navelan'indray be sy renibeako anary io e. Tsy efa fantatry indringa moa e, Tondry ihany manko nolaza tamiko teo fa manana lova amin'io vohatra misy any tanàna itoerandry io ndry. Tena izay mihitsy ny teneniny saingy... Saingy ahoana indray? Tsy fantatro mazava re izay tena anjarako a. Teneniny fa misasaka amin'io lova io a dia izay ihany ny fantatro. Tandre mifafandrika izany ry Manitra. Araka ny fantatro mantsy a. Dia tsy nahazo anjara lova na dia tamingany kely azy le velo anadahany reninao io satria efa nozon'ny rainy mafy ary efa nilazaiko anao teo fa nandositra izy ka tsy hita hoe taiza na taiza. Enjany izany. Ary teo koa no nampiahany rehetra fa io le velo io ihany ny bibidia efa nivadika na havita namono ny ray aman-dreninao. Nisy ny porofo nahitana ny marina fa niôdiôdy teny izy tamin'ny fotoana nahafaty azy ireo. Toy izy foana hoe fitantaranao fa mahaliana be angely toe-javatra e. Ka mbola tsy tapitra ange ny fitantarako fa aza taitaitra londry e. Eny ary e. Rehefa niletika tany ary tsy mipotra tsony le velo dia noheverina fa efa ohatran'ny maty ka noho ny natao ny famariparitana izay ho mpandova dia ndry ihany no afaka ho mpandimby an'ireo anaran'ny ray sy ireo arembe ireo e.
na trano eo na vola na reo tany rehetra nisy teo amin'ny tanindrazana na zay any akafa voalaza ao anatin'ny fandovana ihany koa azy zany a ny dadatoanao raha teo nitaizanao nanomboka teo satria efa azo boboka moa reo bebe anao sy dadabe anao roa taona na alasan'le nahitanao masoandro nefa dia niala ny tanàna tsy nampandre akory io dadatoanao io ka tany dia tsy hita tsony mandraky tiany androany zany a saika tsy nino aho nahitanao ndray andro io satria ohatrany nofo ratsiko ny tao an-tsaiko dia zay angamba aloha no azoko amin'ntiana anazy ese eve ka zany le tena tantarako e maoneny ndrisy fa tedavanyity tena atao sorona sy amidika ny fiainako zany dia inona ozy izy ianao zany ny tokony ataoko amin'izany e ny azoko antoka aloha dia mbola novonono io le velo koa ny dadatoanao e ka netiny taty andakira taty ianao amin'izay tsisy ahita tsony tena inoko zany Andriamanitra fa ila zao ny manam-pahefana dia ataovy ny fitoriana fa aza matoritory amin'izany ianao a mariny zany ry dera tena misaotra betsaka anao mahita mangirana ankehitriny dia no ianao zany aleo fa irosoko tokoa ny dingana voalohany masitoky indria dia mirary sosy fahombiazana foana saotra dera velo ohatry mba aiza tokoa moa zany ny trano vato misy ny raiko sy ny reniko e mbola tsy niresahana mihitsy hatramin'izay a kanefa mba tiako hita satria reny tokoa no nahitako ny hazavana ny fahazany ray aman-dreny niteraka anao ie tsy dia haiko loatra anaka nahoana moa tsy tokony ho fantatrao kanefa enao no nandray an-tanana ny amiko sa tsy tokony teny ny ranareo tamin'ny fianakaviana ve ny itezanao anaty aty tsy azoko anaka ninona ny tsy azonao e tsy tokony zavy no gaga fa inona aloha nataitra sy ny voazany sainao tamin'izany nefa hatramin'izay natory fa tsy niratra tamin'izany akory ve zay ny tianao tenenina tsy mahateny ianao a efa mifota amin'ny toromasoko tokoa ahy e ka inona e efa fantatro daholo ny marina na fenina tamiko e na tsy ilaza azy ianao nangina hatramin'izay satria mbola niotrika amin'ny marina fa efa fo izy ankehitriny tsy misy asako saina zany tsony e avy be nao ane anaka ka lasa tsy misy andaraka tsony ely zany e lazao fotsiny marina hoe aiza misy ny ray sy reniko dia ampy anazy zay efa lazaiko anao nge anaka fa nirehitra ny trano ka kila tsy nisy azo ny raisina tsonina dia nitandahatra namono afo azany rehetra dia mbola tsy ilaza amiko an'izay tena marina foana zany ianao efa fantatro daholo anie marina fa mivavanao milaza no ilaiko e ka inona ary ny marina raha disoinao ny tantara mba efa niteneniko anao e aiza ho any ho milevina ny ray sy reniko valio fotsiny izany fanontaniako izany dia amin'izay raha mbola iziriziry ny anafina amin'ny marina ianao dia lako tsiny ny toy nyizay tsy ampozinao fa iza loatra zany nandetika zava-misy tsy azo antoka tao andohanao tao e amaly fotsiny ianao sa tsy amaly dia vita e manitra tsy manana marina tenenina anao akoatra ny efa nilazaiko taminao anaka ay zay ny teninao farany eny ary omany ny sainao fa raha izany no izy dia asehoko mahazahana ianao fa ino ny ty lazainao no dia za maniratsira ohatr'izao ianao ry manitra ka mivononao ny ray aman-dreniko ka tsy tokony ho fantatrao ve zany e
ahoana mihitsy moa tsy alalanao ny nisy anazy sa laniny alika amin'ny fatiny rehefa tapitra ny eny? Tena tsy azoko ny lazainao ry manitra. Namono azy ireo ahoana moa zany inona ny tsy azonao amin'izany e? Zany tokony tsy azony ny antony nandringananao azy. Tsy namono ny rainao sy ny reninao ary manitra. Vero ihany ny vavavoakanao sao dia ahitanao loza. Ay, mbola iziriziry ihany ianao fa tsy haiko moramora. Eny ary, mendrasa mivokany ary. Tesitra matoa masika aminao ka elako ny tsiny amin'izay mety ho toy ny tira raha ty a. Fanao inona ianao? Ho hitanao fa mandrasy e. Raha mahalala matahotra ny toyany ianao a, tokony hitsotra fotsiny. Aporiato io ary izay entinao fa vatolapy afaka mifanatrika koa ny eto e. Ay! Andramo raha dia ahita fahafatesany ianao. Amin'izay koa ianao afaka ny fanatrika amin'ny fanahany. Zay! Andeha ary a. Dia miomana fa tsy misy anjara lovanao ny eto fa mpisandoka ianao e. Tena saha mihitsy nge kialakely ty zany e. Efa miantsy ady amiko mihitsy kosa zao a. Tsy mbola zao ny fotoana fazamaika e. Eno ay e. Hoaizy e. Tsy misy mivoaka eto. Oary Safia! Safia! Avy ianao aty fa tonga ny fotoana ilanany marina. Avy ianao aty hoa. Fa eniko ihany ny tabatabanareo tato. Saingy fananiko mihitsy ny eno eny tao ambadika e. Aingany ianao Safia. Apio fa mitady anita-kevitra kala ratsy tiako no ka atao loza tsy voany eto. Aingany ianao. Voaka eto ry kiala. Inona re zany no ataoko e? Tena lasa tafiditra ampivoany aty. Mila mandresy ny tanjona. Fa raha anaiky ilavo anangana saina fotsy aloha dia tsy isy zany e. Miala tsiny ary Safira raha voatery anao an'izao fa efa nitambatra moa nareo a. Ino Safira? Ino? Nahoana ny navelanao hitsoka fotsiny iny fa tsy nenjena sy ny sakana e. Kialako! Efa nibahanako fa natosiny a. Jereo sy ambeny tsara ny tanàna fa lasa. Fa ho aiza indray ianao e. Dia sarery kosa fe zany tatana velanao eto a. Aza sary tahotra fa iza no aninona nao eo e. Aza efa lasa. Eresiko mafy ty fa any alohany avoakaina. Feno fanantenana sahady a. Na dia tsy mbola tafavoaka ny ady aza. Rehefa tafatsoka tato aloha dia mba efa fiandohan'ny fandreseny zany e. Ary azakazaka ho aizy manitra no manao viverin'ny aina ohatran'izao e. Ary feo any Dera zany. Manitra! Dera? Fa misy inona ho any toa miazakazaka mamono tena be mihitsy ianao e, ha? Dera, apio a Dera. Eny vonina nampy anao a. Fa tatarao aloha ny tranga e, ha? Fantatro mantsy fa nisy zava-dehibe ny tranga ao aminao any. Matokoa nyridana be ohatran'ireny liona reny ianao raha ohatra ka nandeha teo. Misy manintsika Dera. Zany? Sao dia ho tratra eto fa aleo mihitsy any amin'izay miafikafina antsika no miresaka. Tsy misy mazava amiko ny tianao lazaina fa tatarao ary fitianao arak'izay azo atao ny resaka sao dia ho raisi-potsiny eto tsika. Eny ary, ndao ary. Zany? Ie. Dia ahoana zany ny ataonao ka, ha? Tena feno loatra ny foko ry Dera. Dia manome tsiny anafy ianao zany. Eny e, adosoanao mihitsy nefa efa lasa moa le izy. Fa izay fomba hafa sy paika vaovao zao ndao tadavina miaraka. Efa namola vola melony tetika rehetra ka. Ay, ka tatarao ary hoe nono zany izy e.
Hoeto any amin'ilay toerana taloha aloha zao dia zao dera dia ny andalantsika afaka miresaka. Ay, Ie, ndao ariko. Ataoko fa fotoana mety tokoa ngamba zao ka. ie, fa ny mahagaga anangy ery dera dia ny fahitako anao ety foana e. Nahoana no niona taminao andro any ary isaka miona aminao dia tia foana. Mbola hazava aminao ny amin'izany rehetra izany ry manitra fa mahareta fotsiny Mety anampibetsaka anany ny tsy fanafenanao marina amiko ry dera. Eny ary miasa ety ary tiako no milaza aminao fa efa liny ianao matoa nanontany foana amin'ny momba. Toa tsy tohizanao akory izay teneninao fa lozanao mandinika tsara an'andray. Zary manitra ny lehibe ny tanàna eto andrasokely asehoko anao. Aiza moa izy teo? Tia ny karatra manamarina an'izany. Oay, azafady tompoko. Kay olona manakaja be ty ianao fa tsy fantatro akory. Ay, isy tsy maninona tsy olana k'izany ka afa-po. Eny tompoko, misotra. Ka ataovy ohatry ny efa mifakazatra reny ihany ary ny fifandraisanao amiko e. Fa aza atao ampiova ininona akory. Ka sao dia tsy mety koa. Tsisy tsy mety izany fa vao mainka aza tiako ny tsy hafahafanao amiko ka. Endray ary. Fa zao tokoa ary manitra. Ahoana? Inona no tsy maintsy ilanao ahitondranao any amin'io tanànanareo taloha io e? Anao fitarainana satria raha ny fitantaranao azy ireny dia noko fa tsy manana an'ireo taratasy-pandovana ny fananana navela ho an'azany kory io dadavelo io. Maharani-tsaina tokoa ianao kanefa mila malina koa ianao satria fetsiny ny ratsy indrindra ny olona ohatran'ireny. Raha fetsy izy ati-doko ny aty ka. Tsy maintsy vitako ity satria efa natomboko ry dera. Maro izany mirary sosy mankahery be anao amin'ny heritsainao fa tena vitanao io e. Misaotra tompoko. Zay indray. Azafady ary tsy mety zatra koa ako. Misaotra ry dera. Zay ahay. Ka tonga aritsika reo rehetra taza masitsika ireo atrery ambony ery ka tonga atrery ambany ery ny taninareo. Ary tsy tanàna miavaka kely itsika kosa no nisy anareo taloha. Hitanao io? Ry miloko manga tanora riva izany trano asehoanao anazy reo mihitsy ka. Teo reo rainao sy reninao no nipetraka ny taiza sy nahabe anao. Ny tany kosa izay nasehoko ireo reo ny lova tamin'ireo navelan'ireny anao teto. Ndrasonge asehoko anao hitanao itsy trano lehibe itsy io izy ny lehibe indrindra mitafy tanimanga io e. Ay izany io hitako io ka. Io no trano ny lafian'ny raibe sy renibe anao teto. Ary dia tena tanàna mahasarika mihitsy taty taloha raha izao saingy lasa olo vao nieny ireo mpitoetra tetỳ tena nidadasika sy mivelatra tokoa ireo tany lovanay raha zao naseho anderana zao tokoa mantsy ny manontoloniko. Tena tsy lainga ny fitantarany hoe olona nanana ny harena ary nalaza izay taloha. Nefa dia mahagaga ny toe-tsain'olona te hisopatra. Dera ary hono azafady. Hoe? Mba aiza ho aiza amin'ireny tanàna tazantsika ireny izany ilay nitoerandry Dadavelo sy ry Safira. Ay, Dadavelo? Ie. Ay, avy eto ary fa eto mahita tsara. Raha tsy somary mijoro amin'ny avo eto mantsy mety tsy ho hitanao
ao ary eto dia hitanao ry ambany ry ry akaiky ny lohasa io ny azy io ohatry ary to dia tena miataka be izany fa tsy mba nitambatra tamin'ny tetỳ a izany dia efa manamarika fa nanily tena tao anatin'ny maro izy romanitra ay ve tsy mahagaga raha izany tokoko mbola misy tianao azava farany ary hoe dia inona moa izany ny tena mety hoe nahafady ny vadiny sa mbola any fanisaraka ohatra tokoa moa mbola tsy niteny momba an'izany ianao ahy ie eny raha marina fantatra romanitra dia tsy nanana vady dadavelo ka ny momba n'io safira lazainao io mistery mihitsy sanatria ve dia zanak'olona hafa tany nangalariny koa io nangalariny ahoana moa ohatra anako mampime anahy koa ndriko nefa raha zohina ny tena hoe tantara marina dia tohatra mitombona tokoa ny voalazanao mbola raha maningotra azy daholo izany ry dera eny hivoaka ho azy eo ny marina mino ahy ianao fa vitanao io raha io ary iay keloka izy engany fa misaotra anao aloha za fa tena hitako maso ankehitriny ireo lovako ireo ry dera tsisy isaorana kea izao an'io izao no anatonako mipiadidy an'ireo fananantany akako mety ilaiko rehetra dia avy eo ho any amin'ny tribonaly mba hametraka fitarainana marina mihitsy izany azoko daholo kosa ro nireo karazana taratasy mety ilaiko rehetra amin'ity raraka saiko ity soa ihany fa teo dera izy no nitarika sy nanolotra torohevitra ao anahy hatrany ary nanampy ara-pitaovana koa dera ahoana ke tena misaotra anao aho tamin'ny fanampianao anahy fa raha tsy henao ngamba tena mety sahirana ihany fantatra tsara ny fitiavanao an'ireo lova ireo matoa sananao viverinena ny ainao ianao romanitra saingy nindro kely anefa dia mino aho fa sahirana arabola ianao io indrindra amin'ny fifandraisana na hoe ny serasera tia hanampy anao foana ary hatramy farany fa tsy hoe anao sotapany akory eny marina ny ianao nefa tsy maninona fa efa betsaka nge izay vitanao tamiko izay efa nomaniko anao reto zavatra kely reto fa tsy misy mbola hoe hisahiranana akory ty raiso reto misy vola ary ndraso izy teo tika ty kosa misy telefona mba ifandraisanao amiko sy ireo olo-mpanjakana iandraikitra ny raha ty zany kely reto nefa raha misy mbola ilainao dia aza misalasala mihitsy miresaka amiko so dia mba tsy mety re zany ry dera mety ka aiza moa ny fomba ahafahako mamaly an'izao vitanao izao nga za mila valiny meko anao reny satria tena tia hanampy anao betsaka ka anaty zavatra lazainao fa fifandraisany ty aza ngamba n'izao nga haiko akory tsy haiko ny mampiasa an'ity ao fa atondroko anao mampiasa an'iny fa tsotra kely iny fa zao aloha ahoana ry dera za mahita hoe tsy tsara ny iverenanao any amin'ny dadavelo tsony aloha fa nieritreritra hoe hijerena trano manokana ianao mandra-pilamin'izao raharaha zao tena misahirana ianao ka dadavelo raha teo mety ho sahan-datsaka ny ainao mihitsy noho ny atezerany eny ary dia tena misaotra trano re raha mivitanao ve moa tsy efa mihoatra mety tsy izy fisaorana kia
sahady izay ny andro ny fametrahana. Napetrako fandaharanasako an'io indray aloha izany ny anontany akony raha efa misy rariny mangirana ny fitarainana izay natolotro. Soa ihany aloha dera fa mba nanampy ana ara-bola e. Na dia mivezivezena aza dia tena mandaha ny vola daholo. Indrindra no ny lalana atao hoe lavitra kaika. Mandrosoa ianao madama. Eny tompoko, misaotra. Ny ataonao izay azafady? Za le nametraka taraina taminareo momba ny lovako izay efa navela ho anahy. Roa andro izay ary tonga mba hanontany vaovao tompoko. Amin'ny anaran'iza le izy azafady? Veromanitra idealy tompoko. Ay, vetivety ary azafady a. Eny tompoko. Afaka maly izy ty izy ianao no napetraka taty aminay? Eny tompoko. Zao a? Efa vao marinay fa manana ny antotan-taratasy rehetra na feno ireo fepetra ireo ianao. Ka hono a? Ahoana izay? Fantatrao zany ty ololeto izay ambaranao ny solokolovo ty? Fantatro ary hitako koa misy anazy ka tsy dia lavitra veto mantsy no hipetrahany. Ay, miomana ary ianao dia miandry kely ao ivelany ao e. Isy olo-tenanay ho any ka ianao no hitarika azy. Ka misy olana nga? Mbola misalasala be ianao izany? Tsy misy ka, eny ary e. Tena mitobotoboka be izany ny foko. Tereny tahotra angamba fa misy tsy mampahazo aina anahy mihitsy. Reny fa misy lehilahy iray sy tovolahy iray hafa miaraka aminy tamin'ny voaka manaty. Ndao ary sika raha matoa kely manitra. Oay, variana be ndao ary e. Misy azy tompoko. Miandry kely eto ary ianao azafady e. Aleo izay no ao. Eny ary e. Mandrosonareo tompoko. Ahoana ianareo izay azafady e? Eny tompoko. Anadiady anao zahay ka manantena ny valiny marina. Zany. Aoka tsy hanafina na koa andainga ianao. Momba ny inona tompoko no tianareo fantatra ary mba iza aloha nareo e? Andraso. Mandrosoa ianao raha matoa kely veromanitra. Manitra? Fa taiza ianao anaka an'izao vao... Ataonao inona moa izay tany nalehako tany e? Ira-panjakany izao no manoloana anao ireo ka mahaiza manaja tena. Izay indrindra mantsy. Elo izany fa ny fanontaniana petraka aminao dia hoe nahoana no naka-tsiaraka ny rariny tsy ianao ianao? Nahoana no tsy mamaly ny fanontaniako ianao e? Mantra loatra e. Mantra ahoana e? Mantra dia mangalatra. Tsy mba nahazo lova nefa ny ray tapo amiko ny meny izany. Tsy nisy anjara lova mba ho anahy. Ndrisy. Noditranao ka? Mantra. Tsy marina izany e. Mbola manday ihany? Inona ary no antony namonoanao ny ray sy reniko? Azafady aloha madama kely manapaka anao a. Zahay izao no manontany azy. Miala tsiny tompoko. Anjaranay no manontany fa aoko tony ianao. Arakaraky ny tsoranao ireo marina nafenonao anay eny no ampienana hiaretanao sazy mavesatra e. Valio izay fanontaniana napetrako teo izay. Aoka nefa ho marina sao ifandrebreby eto sika. Mifona re tompoko. Mifona fa to dia tia tena tokoa ka
saiko nanao izay fomba sy tetikady anjonona ny manitra izay ohatra ny zanako mivona tompoko. Mitodika aminao raha matoakely manitra. Tompoko. Mpifaninona ianao sy tia olona manatrika antsika eto ity raha tsy madiso? Araka ny tantara henoko tamin'ny lehibe ny tanàna eto dia izy ny dadatoako. Saingy toa tsy mba zany akory ny teneniny hatramin'izay fa lazay ny fazanany sofa teo ngamera na lalako ny marina. Monsieur Dera io lazainao io? Izy indrindra. Dera? Manginonareo e? Tsy nareo akory no anontaniako izao I Monsieur Dera tompoko mba nilaza ny marina tamiko raha sendra mifanonjy izay andro vitsivitsy lasa izay. Izy koa no nanampy anahy hanao dingana mba tsy hanaiky tsindry aloka ohatry ny nataon'ny dadavelo mianaka anahy Io tovovavy io ny Safira ndray tetika taminy. Tsy marina izany mandaingy io. Mazava izay. Koa satria moa adilova no fanaovantsika eto dia atao teny rana tsara mialohan'ny amoahana ny didy ianao ry ramatoakely manitra. Efa ny haiko fa diso sinanao tsindry lavo anao le nametrahanao fitarainana. Ka moa ve nolotra-pahano azy ianao amin'izany lovo izany sa hitazona azy rery io anao ka? Hitazona azy rery io anahy tompoko satria anareo fananany ndraiky sy ny reniko fa tsy anazy ka tsy misy na bitika tokony omeko azy akory ary. Ay, eny ary. Oreketinay izany teninao izany ary arahansonianao tompony avy eo vita ny fakanam-bavany fa tsy maintsy hiakatra tribonaly anefa ianareo fa tsy vita eto ty raharaha ty. Eny tompoko. Manitra tsy maninona fa aleo ary andefitra fa mba hiangaveko anao dia azary ny Safira izay mba momba azy kely izany diso fa izy tsy manatsiny. Ay tsapanao ihany fa mila fisainana amin'ny fiainana. Safira nge teo ambany baikinao sao dia tsy tadidinao ary inona ny anarianao azy rehefa voa amin'ny ataonao ianao? Satria tsy zanako Safira. Tsy zanakao? Zaza ny tezaiko Safira fa tsy naterako Ay, raha hafa koa izay. Adina hiandry anao izay amin'ny fotoana manaraka fa ty aloha resaka hafa mihitsy. Maty Zao no nampetsoka anao dadavelo Eny anaka. No ny somba tsapako taminao ihany satria moa nitaizana ianao na dia tampitaka aza. Dia indro atolotro meko anao ny trano sy ny tany eo amin'io nipetrahana hatr'izay io. Manitra izany ve? Ie. Ndry misaotra manitra. Hitako fa mahanapahendrendra ianao. Mahay mamela izay meloka taminao Fa zaho aza maika fa ny famondrana izany ho amin'ny anaranao tsy mora. Vonina anaka. Za miaraka amin'ny Safira ihany izany no ao. Dia ho aiza ianao ka? Tsy raharahanao izay hisy anahy fa rehefa mba misy nangoraka nareo dia mba mahaiza misotra Eny tena misaotra anao nanao ny tenako vita tena tokoa ka tsy mba nitsinjo izay mba enjerany Izao le nahilikiliky ty ny lasa tao mamaly soa. Tsara rehefa tonga sainy tandremy fotsiny ny amin'ny sisa. Tô mbola masika foana ho ianao fa mbola misy alahelinao amiko ve? Tsy misy ka. Mahazo miala ianao raha tsy misy ilana ho anahy tsony. Dia teneno Safira. Aza manahy ianao fa
Taoko tonga aminy tokoa izao resantsika izao e. Zay fa mandra-piona e. Iainy anaka. Taiza ianao ry dada nilasa miala mandry maraina kanefa tsy mba nilaza akory le anao a? Ben manahira nanaka. Ianao raha teo mbola tanaty torimaso lalaka ty. Fa inona nefa ny hoe mampasika anao amin'ny tsy nahateo ahy e. Tena misy? Zarery ve ny avelanao ataon'ny trano telo mokato e? Zao mba tsy rariny kosa? Mitony ianao fa ilazako zavatra e. Hoe ahoana ry dada? Araka ireny efa enonao naborako teny amin'ny fitsarany ireny dia tsy tena zanako naterako ianao fa natsangako. Lina? Olona sahirana ara-pivelomana ny rainao sy ny reninao ka niangavy any mba hitezananao. Zany? Kinanjo taty aoriana dia maty ny arety mandringana izy ireo ka nandao tanteraka anao. Niezaka nanapesina anao zay atafitanao ary naka ny manitra kely mba ho namanao ihany koa. Dia noho izany nangalarinao amin'ny manitra? Nefa izy izao ty trano ty sisa mba fananana velona atsika. Za manova zay efa nirahana teto zany Safira. Ka ho aiza koa moa nefa e? Tsy ray, tsy reny, tsy vady koa. Anarina an'izany lesoka be zany tsika mienaka e. Efa nanenenako ny lasa ry Safira. Sao dia efa tara e. Tsy mbola tara fa vonina ahy e. Mbola amiratra ianao fa za mo efa azo amoron-tevana. Eny ariko. Sanga manatsafidy tsoa moa. Foana ny dada koa raha nasika sy namalifaly anao foana hatramin'izay. Ianao izao no efa raiko. Etsofi inko izany dada tiako izany. Misaotra anaka. Andro dada. Mamelanao ary zao ataovy lesona ny lasa mba hanatsarana ny ho avy. Zay. Endry dada. Niova sy niarina tokoa ilay fiainana tanaty aizina. Na efa saika nandifotra aza. Dray andro izay tonga vao maraina tao an-tranonay manitra dia laza fa efa afaka miaina sy mipetraka anaty trano tsy misy arakaraka izay. Ary nanolotra ny tany koa dia narahany taratasy izay efa nomaniny tany amin'ny tany. So ihany fa mba tsara fanahy manitra. Afaka namboly sy niompy tsara izay fa mba nanana tahiry efa ela tao. Tata velo moa izany no solondraiko. Ekeko fa sarotra mamela elo kanefa adidy masina io nanentanan'i Jesosy Kristy ka tsy maintsy iainana. Nilamina ny fiainako, nihiratra ao anany mazava. Dia raha koa nilaza fa tiaka nekeko ny fitiavany mba ho valim-pity ho azy tamin'ny nataony tamiko. Nivady izay rehefa samy mifampizaha toetra naharitra teny. Olona nanasoa ahy izy ka mendrika ho valiana fitiavana. Tafita ihany lahy le
zaza nangalarina. natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe zaza nangalarina. Tantara no soratany Ranjahery Mayam na Erina Rindra Erika. Novelomin'ny Anita, Tovo, Fity ary Saloy. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.